Ny antoko politika RDM na Refondation Totale de Madagascar manontolo sy ny anarako dia miarahaba Andriamatovoloro na tafapetraka soamatsara ny Prime Ministre vaovao ary azo lazaina hoe tao anatin'ny fotoana fohy. Izany dia mariky ny fahavononana irosy tanteraka amin'ny fahamana olana ny firenetsika. Izay azo lazaina hoe latsaka ao anatin'ny hantsana lalina dia lalina, sahirana dia sahirana ny vahoaka. Ary mila fomba fiasa haingana dia haingana izany. Ary eto koa izany zay dia miarahaba ny Prime Ministre vaovao izay vao nametrahany filoham-pirenena ny fitokisana mba hiara-iasa aminy. Engane mba hanana ny fahasalamana tanteraka izy ary hanana ny risim-po sy ny fahavononana hanatanteraka ny andraikitra lehibe izay nankiny ny filoham-pirenena aminy. Ny vahoaka koa izay nametraka ny fitokisana tamin'ny filoham-pirenena mba hitondra ny tany sy ny fanjakana. Ny antoko RTM na Refondation Totale de Madagascar dia manohana hatrany ny ezaka ataon'ny filoham-pirenena sy ny mpiara-miasa aminy amin'ny fitondrana ny firenena, famahana ny olana izay mianjady amin'ity firenena ity. Fantatra fa niala avy ao anatin'ny krizy isika ary tsy vitan'ny krizy tao anatin'ny 10 taona ihany, fa efa tarazo ela be no nahatongan'izay krizy rehetra nifanesy izay efa ao anatin'ny antsana be dia be mihitsy izany mba ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Tsy moramora no manarina an'izany ary izay no somary hoe hidraranay ny herim-pon'ny filoham-pirenena ny hoe nasana nova haingana dia haingana ary nahay ny safidy, satria raha ny Generaly Ravelonarivo Jean dia fantatra fa olona mahitsy ary olona dinamika, olona say manao zavatra, manana traikefa hita amin'ny fitantanan'ny orinasany ihany koa izany dia heverinay fa tena io mpirahalahy mianala izy mirahalahy amin'ny fitondrana ity firenena ity mba ho any amin'ny tsaratsara indrindra ao anatin'ny fotoana fohy.